natomboka androany ary haharitra atelona eto amitsika ny fivoriana fanomanana ny Indienne faraiky minifolo amin'ny conférence ministérielle ny OMC izay tanterahina any Argentine amin'ny volana Desambra 17 sy 20. Eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina moa no anatanterahana izany fivoriana izany. Ny fahafolo hatramin'ny 17 Desambra no hotanterahana ny Buenos Aires, Argentine, ny andiany faharaiky amby folo amin'ny conférence ministérielle ny fikambanana iraisam-pirenena ny varotry na ny OMC. Misy ny fivoriana fanomanana izany tanterahana eny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina nanomboka ny maraina teo ary aharitra atelona. Fivoriana izay nialoavana fitsidiana ny ministry ny varotry sy ny fanjifana. Ny ministra Nourdine Chabani Rateux no filohan'ny tambazotran'ireo ministry ny varotry amin'ny teny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Karazana préparation izy io zay zany karaha satria atao any Argentine zany ny conférence ministérielle fa tsika zany mijery hoe inona ny zavatra hoe hoatsaraina ary ahoana zany azontsika miprépare ny position commune pays zay indrindra satria aza adiny fa tsy mety jerena miaraka zay zavatra zay mba azontsika miaro ireo pays ireo azany zany nanaovana an'ity androany mba ho jerena hoe inona na ahoana ny anatsarana azy satria tsika zany tsy maintsy mijery satria commerce international amesahany eto ary eto daholo moa tokony andraikitra rehetra dikan'izay tsika mila miaraka miazo eto amintsika zay ao moa zany misy tematika vaovao mety atsofoka misy service ao misy resaka électronique ho ampidirinao ary indrindra koa ny PME ny petite et moyenne entreprise tsy maintsy ampila atosika manoloana azy zavatra zay ka hoe tsara zao préparation zao ijerevantsika ny détail inona ny olana inona zavatra miatsaraina fa tsy maintsy miaraka miaro zay tombontsoa zay tsika mba tena hoe hanana lanjany amin'izay satria aza dinony fa resana teo resaka agriculture tsy maintsy mila mijerena hoe ahoana ny amokarantsika bebe kokoa satria ianao hanao commerce nefa na produire tsanananao aondranao resaka industrie izy teo tsy maintsy ahodina reny mba misy valeur ajoutée manoloana zay zay tsika valaka manao commercialisation zany rehetra zany mijerena eto mandritra ny telo andro iarahana mba tena hoe hanana position commune tsika mba tena hoe iazona amin'ny négociation en mois de décembre any Buenos Aires izy io any Argentine. Tsy mety ny manatrika fivoriana tsy misy fiomanana raha ny nambarany. Tsy mety raha ohatra ka hoe avy dia manatrika réunion fotsiny raha tsisy préparation zay zany ny antony zao satria ny technicienne daholo eo jerena préparena tsara izy fa tsy hoe avy dia mandeha dia samy mitondra ny heviny izy fa iarahana eto zany mba tena hoe misy an'determine teo hoe position commune zany iarahana araka voaresaka teo daholo ny zavatra intérêt tsy maintsy alovatsika satria aza adino nefa ny OMC dia l'organisation mondiale du commerce any eda be miresaka any fa raha ianao rery mitondra ny hevitrinao mety tsy misy miaina fa rehefa miaraka reo firenena roapolo mahery zay hitantsika eto reo dia amin'izay fotoana izay mba misy fiainona azy zavatra zay. Ny ministera ny varotry sy ny fanjifana, ny OIF sy ny OMC no niara nanomana ity fivoriana fiomanana ity.